raha efa nikatona ny andro natokana ho an'izay fanampiana ho an'ireo mpiray-tandrazana ireo izay dia tsy nanadino ny mampiray-tandrazana ihany koa zany ry zareo avy eo anivon'ny fédération BTP hydraulique nitondra ny anjara birikiny izy ireo entina hanampiana ireo mpiray-tandrazana. Tonga marina natitra ny anjara biriky no fanampiana ireo trabonan'ny rivo-doza sy ny Keriany Atsimonao sy teny BNGRC teny Tahamora androany ny mpikambana amin'ny fédération BTP hydraulique ka lela vola 7 hetsy ariary nentin'izy ireo teny. Tondra fanazavana ny filohan'ny fédération n'Andriamatoa Landislas Andrien Rakotondrazaka. Any amin'ny fédération ny PME BTP hydraulique eto Madagasikara izay nampiseho ny fahasakiana tamin'ny vavony mitranga tendrivida ny cyclone mitranga teo sy ny famine any Androy dia mitondra izay tsy raha tanana kely dia kely nefa moa mbola masina fanentanana ihany koa satria mbola maro ireo mpikambana manerana ny faritra sy ny fahatany izay tamina etoana fa tokony hanao hetsika tsirairay avy any amin'ny fahatany sy ny faritra misy azy tsirairay avy. Na rehefa maro tamin'ireo mpikambana amin'ny fédération nitiavana nandray anjara tamin'ny anara manokana na koa tamin'ny anaran'ny fikambanana samihafa misy azy ireo dia mbola nanamafy izany hatrany izy ireo tamin'ny alalan'ny fédération misy azy ireo. Ny tany mpitiavana izaran'ny voatsirambony tanany hanampiana ireo havana trabony.